Miaravantsika rehetra Mademaso indray no mitsidika atsika amin'ity andro alatsinainy mahafinaritra be ity. Mamarana saison 2 tsika zao ny zavatra mahasamihafa kely an'ilay izy tamin'ny saison 1 dia 2020 ny MadReporter atsika amin'ity indray mitoraka ity izany hoe Raisa Partie. Ndao jerentsika kely ny anaran'izy fito voalohany. Nomenjanahary Anjara Sokaela avy any amin'ny faritra sud-ouest, Volala Juira avy any amin'ny faritra sud-est, Yandry Ramanatsoa avy any Betsiboka, Erzora Zafimampianina avy any Menabe, Gasboy Lover avy any amin'ny faritra Diana, Volasoa Erniena avy etsy Boeny ary Visoa Erlandine avy etsy Melaky. Andao jerentsika kely mombamomba zareo. Nomenjanahary Anjara Sokaela baka Toliara région Antsimandreva dia faly fa voatinga anatin'ny nahazo loka baka Mademaso. Faly aho ka misaotsany Mademaso dia manentana antsika iaby rolahy mba hanjay anjara koa. Ya, izao moa zany no Jira orka. Fantatry ny namanao Facebook ihany koa hoe Golala Jira. Za dia avy aty faritra Simosignana, district ny Vondrozo, petraka eto amin'ny commune ny Vondrozo, renivohitra. De za moa zany tsy dia mbola manana asa lazaina hoe fixe fa anisany afantaran'olo anahy eto amin'ny tanàna zany miresaka animation. De raha ny marina aza za mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny. Izao dia anisany nandray anjara tamin'ny lalaon'ny Mademaso saison 2 thème makasika ny fanaonom-bonana. Eto dia faly satria anisany nahazo loka makasika nahazo loka amin'ity saison 2 ny pezy Mademaso ty. Ka dia faly aho ary misaotra tanteraka ny pezy Mademaso. Dia melohan'ny faharoa manaraka an'izay angambany dia isaorako tanteraka i madame Kiti Elvary soa izay nanoro ahy sy nampafantatra ny makasika ny pezy Facebook ny Mademaso. Raha sisy ny fanampiny sy ny fampafantarany nataonay makasika ny ty Mademaso ty dia sy no afaka hazo loka amin'ny saison 2 ty pa saison 2 ny pazy Mademaso ty ah. Ka dia fisaorana tanteraka natolotra azy. Ary amaranako anazy tanteraka dia manentana asika rehetra magneragny faritra eran'ny Madagasikara mba handray anjara amin'ny lalao Mademaso fa mahafinaritra izy ty. Ary misaotra tanteraka Mademaso, misaotra koa madame Kiti, misaotra tompoko lahy, kasitraka tompoko vavy. Ya, Yandry no anarako, mipetraka eto Maivatanana, districtny Maivatanana raha teo, région Betsiboka. Dia faly anisan'ireo voasafidin'ny Mademaso tamin'ity saison 2 ty zany. Dia manentana antsika rehetra mba handray anjara hatrany hitanivon'ny Mademaso. Misaotra tompoko. Mbola tsara antsika jiaby. Agnarana anakahy zegny Ranjetahina Nomenjanahary Jean Georgial, fa igny amin'ny agnarana hoe Georgial. Za zegny petsaka ty Diego-Serez, région Diana. Za zegny dia faly fa agnisan'ny voafantiny Mademaso tamin'ity saison 2 ty. Ke magnentana antsika jiaby zegny hanjay anjara amin'ny Mademaso. Tenitsika. Karakory jiaby Volasoa foana ty boka Majunga, mpianatra mémoriste en management entrepreneurial. Fa zany zao fa voafantana tamin'ny émission Mademaso saison 2 amin'ny faritra Boeny. Ke manentana antsika jiaby mba hiparticiper amin'ny raha io fa sava be manao anazy. Bokeo mbo many expérience koa anao fifandraisanao amin'olo. En plus mbo omeny Mademaso io fana koa anao mba ho lasa mpanadiady matiany. Ke iny koa basy andrasanao. Mandraisa anjara basy merci Mademaso e. Visoa agnarako baka Maintrano amin'ny faritry Melaky. Zaho faly fa anisany voafily amin'ny ty Mademaso saison 2 ity. Koa manasa anareo iaby rolahy mba hanjay anjara amin'ny Mademaso.